Mahakasika kosa ny lisitry ny mpikambana ao anatin'ny FFKM mitaky ny anasipanitsina anity lisitra ity mofony avy amin'ny HPM na ny hery politika mitambatra araka ny nambaran'izy ireo mantsy dia nisy amboletra tao anatin'izay famoahana ny lisitra izay. Natao amboletra ny lisitra ireo mpikambana ao amin'ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy na ny FFM hoy antoky hery politika mitambatra raha ny ona tamin'ny mpano gazety izy ireo tolakandro ity tsy mahamasina ho an'ity antoky politika ity dia nisy ny zavatra hafahafa teo amin'ny famoahana ity lisitra ofisialy ity. Misy mikimaky zany le zavatra zay ny tena marina zany hoe reo olona ny fidinareo tsapanay zany dia ny akabeazany tsy natateraka n'le fipetranapetraka iny andriamatoa minisitra anao le tableau misy tableau natao tableau zany afahana tsara mijery hoe iza no olona mendrika misy efatra le critère napetraka tamin'le izy ao ny intégrité ao ny moralité sens de la justice misy vaifany le transcender ny capacité à transcender les clivages oui reo nefa rehefa tany amin'ny tokony nanao karakara zany dia tsy tanteraka akory le zavatra zay ary raha naretsika nisy fitenena hoe ahemotra ny fandefasana eo any amin'ny conseil des ministres tokony amin'ny laribizao raha tsy diso fa mbola isy misokafana le izy aloha le société civile de dinihana lalindralina koa gaga rehefa aveo fa tonga dia io fa voaka le izy ary communication netiny tany fa tsy ty projet décret nefa de tonga de décret voaka rehefa aveo zany hoe natrany amin'ny faratapony raha nisy voafitaka le mpitondra. Mitaky ny tokony isian'ny fantsiana izay tokony ataony HPM fa nandany itson izay ny ely mikasika ny fisian'ny olana eo amin'ny ministra misahana amin'ny fifandraisana eo amin'ny androm-panjakana Andriamatoa Manatsoa Victor sy ny HPM izay tokony hiaviny ihany koa Andriamatoa Rasolofiny Aina Félicien. Fa tsy midésavoué araky ny eritreretiny zay. Zahay za hatramin'izao dia mbola mampirisika ny ministra Manatsoa manao hoe raha mbola misy azo atao monsieur le ministre dia mba amboaro iny FFM iny. Nampitandrina ny HPM amin'ny fikasana anaovana sorona ny ministra Manatsoa Victor amin'ny alalan'ny fanaovana politika maloto.